tanjona kosa ny ankalazana ny fetin'ny Pentecôte sy ny alatsinain'ny Pentecôte ao anatin'ny filaminana ory zareo anivon'ny mpitandron'ny filaminana misy ny rafitra tsy maintsy napetraka ahafahan'ny vahoaka malagasy mianoka ao anatin'ny fety. Mpitandron'ny filaminana mahery ny enjato no isahana ny fampandrinan'ny fahalemana eto amin'ny faritra Nalamanga mandritra ny fetin'ny Pentecôte araka ny nambarany Colonel Zafisambatra Ravoavy komandin'ny Gendarmerie Pirenena eto Nalamanga. Rehefa maro ny mpanararoatra zany dia mifara any amin'ny resaka halatra matetika ny zavatra miseho ka izany indrindra no hanetanana ny tsirairay zany mba hampitombo ny resaka fiambenana any amin'ireny faritra maro isan-karazany ireny ary indrindrandrindra anao ny fampitam-baovao farany aingana efa ho zary mahazatra moa izany nefa koa rehefa tsy misy ny fampitam-baovao dia tianay foana manamarika manamafy fa kely dia kely ny ahafahanay manatanteraka ny asa raha tsy misy mifiarah-miasa zany amin'ny tsirairay. Zay ny lafiny ny apahany voalohany ny amin'ny faharoa ny amin'ny fampiasana ny lalana dia mbola fanaitanana ihany manentana ny tsirairay zahay zany amin'ny fampiasany lalana tsy ny mpamily ihany fa miatefa indrindrandrindra zany amin'ny olona hoentina ny afatra mba ho malina tanteraka andray andraikitra manandrify azy satria raha tokana ny aina ny fiteny fa tsy ny olona iray izay manao ratsy fitondran-tena na mety manao fitondran-tena tsy fanaraka amin'ny fifamoivoizana no mety ahatonga antsika amoiny aina ao anatin'izany fivezivezena amin'ny lalana izany. Amafisina kosa ny fanaraha-mason'ny faritra Nalamanga mandritra ny fetin'ny Pentecôte ary efa tsara petrapetraka ny paikady hanatanterahana izany ho kosa ny komisera Ravelo Manatsoa Fidiny Aina mpandrindra ny hetsiky ny polisy nasionaly. Dia misy ny mobilisation patrouille motorisée, misy ihany koa ny patrouille mandeha tongotra zany ary isy koa leo fivoahandreo motara zany izay anamora ny fivoahan'ny olona mitsakatsakana amin'ireo route nationale zany izay mivoaka mandeha amin'ny faritra sasany zany na zany naty zany zany misy an'izay sécurisation ana fetsy eto zany fa tanina ihany koa tsika tsy dia mbangana olona ihany koa zany tranona zany natro zany. Ny antso ny fandraisana andraikitra sy fanampiana avy amin'ny olo-pirenena ihany koa ny mpitandron'ny filaminana eo amin'ny lafiny fanomezam-baovao mba hisoroana izay endrika tsy fahandriam-pahalemana rehetra.